Backstage, sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Sky One Radio FM 87 800 isaky ny sabotsy amin'ny 6 maraina. Merabantsika rehetra ary dia tonga sondray atao anatin'ny fandaharana 7 mars 7 mars 7 fitopolo taona katroka nanehoany malagasy ny fitiavan-tanindrazana tao anatin'ny tolona mivaivay. Manambahiny ny fandaharana ao amin'ny aneo vahiny roa samihafa nefa ezahantsika ny ifamenoana izany rehetrarehetra zany. Ho fantaritsika misimisy hoe izy ireo vahiny ireo fa avy hatrany angamba aloha ho an'zareo mpanakanto dia angatahantsika hira mifandraika indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ny 7 mars izao. Fantatra hoe iza ireto mpanakanto reto aorianan'izay hira izay dia miditra miresadresaka maro samihafa isika. Arao ary. Sini tuetana Izau kusavi Izau zezana kau Tikia dunia minau Tita hata nilelaku Tita hata nikaluku Amisau-visana Ata miniadu-aduku Fadikurayana Satiyatani mamiku Rigasi kiarataniku Nunkira Wanauritani mamiku Tunung kalirai Wanaulayani taniku Tunung babake Rasana tuhanau Wanauritani Vitasiku tatapuku Taniku yanau Itini tukaduku Fajaruvaku Ritani tiatakaduku Ikasih cara Nampu ku na tantara
manao no tarigetrako fatoronkiriray no dinako no fetrako koa masina re masina lalandava utody za sahaza raha sendoia rasena tivianao ambalasakely kambalasakely alasanani wani enisarinao enisarinao isarinao ritanikyo duani fanafudikre anasitanani ferikyo mazava ho azy fa dia Ravely Jean Baptiste no mpanakanto andravaka ny fiarahana ao anatin'ny fandaharana ao amin'io na izy anatsany manambahiny ihany koa sika endrika tsy zoviana amin'ny rehetra ihany koa izy andre matoto sy lavina rahalaindimby voalohanteny angamba ianao ny tompona ndraikitra ny serasera voalohany eo anivon'ny fiadidinany repoblika misaotranao nanaiky vahiny tato anatin'ny fandaharana backstage ho amin'io 9 mars miarabanao dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra Skyone. Raha vao miresaka sika tsy lavina rahalaindimby ny hoe fanjanahantany dia ny ao an-tsainy maro ny daty volana aogositra 9 sy 20 zany hoe teo ny malagasy ny nanomboka lavolefina tanteraka talohan'izay nefa mbola beny tsy mahalala fefa nisy ny tantara azonao hoentina tsotsotra ve hoe inona ny talohany io daty io marina tokoa zany satria isika moa anatin'le fahatserovana andreo le mahery fony ny tolom-panafahana Madagasikara ireo dia nametraka ny fanontaniana zany amin'le sary fanentanana hoe raha ireny nataon'izy ireny tamin'ireny andro ny fanjanahantany ireny no endriky ny fitiavan-tanindrazany tao anatin'ny fanjanahantany inona kosa amin'izao fotoana no fitiavana ny tanindrazana maleo tena ao anaty fanatotoloana ka avy any amin'le fanatotoloana ngamba no anomboako mamaly kely vetivety le fanontanianao teo marina tokoa fa rehefa miresaka an'io fanjanahantany io dia nitaditadidy voalohany 920 sy 20 satria teo vita ny fiandriana Madagasikara fa raha marina izy io efa paika famitana ny tetikady ny endriky ny fanatotoloana tamin'izany fotoana zany eritrereto tsara fa any amin'ny taona 420 sy 20 sy 10 zany hoe eo amin'ny 10 taona eo latsaka kely no efa manomboka le hoe conférence de Berlin io conférence io zany iza ny firenena mivory eo misy firenena 420 izy mivory fa reo firenena dehibe rehetra efa nanomboka nametraka ny fitetezana zao tontolo zao akana tany ho anazy akana ny vokatra angalana sy amoretana vahoaka maneran-tany tany zany dia efa nipetraka hoe ny fanjevo makoreo mandeha eran-tany fanjevo satria samy mitady samy maka ho azy fanjevo dia mifandona mihitsy dia mifarany hoe alamina zay le hoe vazaha mety mody miady fa mahay fandamina koa izy dia nalamina nanao conférence hoe ninareo reto ninareo amerikana reto frantsay reto espaniola reto ny tiako lazaina amin'izay zany mazava be hoe any amin'ny 10 taona alohan'ny higadonana ny tena fanjanahantany teto amintsika efa matipaika ny fizarana ny tany zay no zanahan'ireo firenena ngezabe fanampon'izany anankiray dia ity tamin'ny taona 70 ny tena marina ny anglisy no tena nanana fidirana voalohany taty amintsika avy amin'ny fiangonana sy ny sisa be deaibe ny tantara Madagasikara zany efa ohatrany hoe an'ny anglisy zay ny sarisariny dia ny frantsay taty amin'ny Afrika Atsinanana nanana ny Zanzibar
de hoe mba tsy fanelingelenana alors anga Madagasikara takalo any Zanzibar ohatrany tambarotra mihitsy zany le firenena zany ny tantara zany ny tantaratsika itony zany de ny fanaraka ny anglisy sy ny frantsay hoe eny ary fa Madagasikara zany ho anareo frantsay de Zanzibar ho anay anglisy ary io zavatra io tsy hoe tamin'ireny fotoan'ireny fotsiny fetreretsoana hoe mpanjaka Louis XIV no any Frantsa any amin'ny taona 900 mahery any zany efa mifaritany taty Madagasikara hoe fa mahara ny resaka varotra eran-tany tao anatin'le hoe compagnie des Indes Madagasikara zay zany mamala le fanontaniana hoe efa matipaika dia mpanorona efa matipaika resam-pirenena tao anatin'ny endriky ny fanatontoloana tamin'izany fotoana zany no ny efara tamin'io 1970 io. Mbola hotohizatsika ny resaka fa manasa ny reto mpanakanto reto ihany koa mazava ho azy moa ny tarika Ravely Jean Baptiste andravaka an'izay resadresaka manodidina ny tantara ny 7 sy 900 asa ry edisy ny ekipa ny inona indray ny hira atolotrareo ho an'ny mpankafy aloha ny fandarana indrindra ao anatin'izao 9 mars zao. Ny voalohany teo zany moa tononkalo ray fa itya le tao anatin'ny tolona. Fatawana kesipito nanelesa na chuanchu Veuriki mikika fafane Jomana kuwaku Lelitan nanakuerandali Leli kutukini basi Nefa chikiv, chikiv, chikiv itimiatu Le malagasi ni tuluna Fatawana tesipitu Nanenesa na tuantu Veuriki mikika fafane Jomana kuwaku Lelitan anakuerandali Leli kutukini basi Nefa chikiv, chikiv, chikiv itimiatu E malagasi ni tuluna Fatawana kesipitu Ni shirani patapataka Ni fafa Ni machinuzane Madumangatsaka-tsaka Nefarani curi Namututulitane Nusekinizani Atanapur Diyan Duani Fedi Dumumanizanu Takiali Vaini Eli Andanita Itara Satara Bahafa Nifasamirabu Nifanainire Maritira Mifari Nitudinira Niumbuna Namachi Chazutakuna Nichuni Faini Eli Andanita Itara Satara Bahafa Nifasamirabu Nifanainire Maritira Mifari Nitudinira Niumbuna Namachi Chazutakuna Nichuni Zay vao tena tao anatin'ny tolona ny rana tamin'ny Ravely Jean Baptiste dia mitotoy ihany aloha ny resaka izay fanaovana amin'Andriamatoa tsy lavina rahalain-dimpy araka ny efa nambaranao teo dia hoe efa matipaika ny endry zareo vahiny amin'ny fizarana ny tany milamindamina mazava ho azy ny firenena vahiny nanahoana kosa ny firenena malagasy
teto amintsika zany eo amin'ny alohan'ny 9 sy valonjatserivyony efa nisan'le nataon'ny frantsay hoe protectorat zany hoe ohatran'ny fiandohandohan'ny fanjanahantany any zany le izy hoe ao ambany fiarovany frantsa madagasikara teo dia efa nanomboka ny fanoherany malagasy an'le izy ary tany amin'ny faritry mamo iny no nanomboka voalohany isan'izay le hoe raha nisongombo zany raha ny tantara tany amin'ny faritra iny nanomboka nanohitra voalohany zany ny tantsaha malagasy dia tany zany no raisina raha tantara hoe anisan'ny fiandohan'ny hetsika menalamba io hetsika io rehefa avy eo nanerana ny nosy io satria le fanoherana mihitsy le fametrahan'le malagasy ny asiny le hoe tanindrazana tonga dia avetrahany dia tsy zakan'le malagasy zay zavatra zay tena ela be vao vitany ny miaramila frantsay tamin'izany andro zany mbola heritaona alohan'ny tena fanjanahantany ofisialy zany zavatra zany fa eo amin'ny 2 taona eo vao tena vitany hoe nampandritany izy ny ampahany voalohany tamin'ny fanoheran'ny malagasy ny fanitsakitsahana ny asina maolona sy ny fanaovana tsinotsinona ny fiandrianam-pirenena malagasy zany zany hoe tsy nilamina io ary taty amin'ny 7 rehefa ny kominy indray mandeha indray ny olona tany Moramanga zay ny afara amin'ny tantara efa fantatritsika mbola naharitra 2 taona koa zay vao tena vita ny hoe fampandritany nataony général Galeny tamin'izany fotoana zany zany hoe le malagasy tsy nanaiky fa rehefa hery tsy mitovy moa fanampiny tadidio tsara fa tamin'izany fotoana zany ny politika ny fanjanahantany dia izao ny miaramila ny zanatany ary entina mamoritra ny zanatany aty miko ohatra tsotra fotsiny zanatany ny Daoliana na ny Sénégal na ny Maroc ohatra samy nanjakany ny fanjanahantany frantsay fa rehefa nitondra izy miaramila taty ampitahotra sy ampiroro ny vahoaka malagasy ny ohitra zany dia mazava be fa miaramila marokana miaramila avy any Sénégal netiny taty fa ny miaramila avy taty amintsika nasainy namoritra tany Algérie nasainy namoritra tany Indochine hitanao zay zany le paika fanao ampanjanatany fa nay zany na tsy zany le malagasy zany tsy nety mihitsy nanaiky an'izay fa zay lazaiko zay hoe hery tsy mitovy tsy maintsy ny lavolefina ihany ny farany fa tsy nandeha ho azy io teto Madagasikara ary zay fahafoizantena amin'ny malagasy zay no mila ho tadidiny ny taranakitsika satria izao raha tamin'ny 7 taona no ankalazaintsika amin'izao fotoana raha ohatra izy zany tanora eritrereto tsara tanora 12 taona izy no niaraka tamin'ny ray aman-dreny ny tany anala niady amin'izao fotoana izao izy zany 12 taona efa lehibe zany efa tena kangasisana nanamborana zany ireo mbola ho hitantsika Moramanga any Manakara any amin'ny toerana maro ireo olona na vita be ho atsika ireo fa tsy niaina ohatran'izao tsika raha tsy namoy ny aina ireo ary tadio fa olona malagasy eo amin'ny ray hetsy eo no voalaza fa maty mety ohatran'izany satria tamin'izany le hoe mampiroro le tafika mpampandritany moa ny filaza azy dia tena nataony mandriky fahizay mihitsy ny olona nodimandry mihitsy moa zany letsaka fa tamin'izany voaporofo ara-tantara voarakitra ara-tantara fa hoe nisy fotoana roplan'ny tafika mpanjanatany ny malagasy entiny any ambony roplanina dia alatsany velona any anaty tanàna mba hampirorona sy hampitahorana sy tena hoe ambolahana le malagasy zany le izy zany tiako apetraka kosa nefa eto ampiresahana zany rehetra zany satria mety mampiorokoditra kely any zany fa io tsy resaka hoe frantsay sy malagasy io fa fanjanahantany ny resahantsika izao zany tsy midika akory hoe ny frantsay amin'izao fotoana andeha ho alantsika tsy any ny resaka fa le rafitra politika le fanatontoloana tamin'izany andro zany no iedina raha sanatr'in'izany mbola misy farasisany amin'izao fa tsika tsy mankahala firenena na iza na indrindraindrindra vahoaka na iza na iza mbola ho resahantsika mikasika an'izay hoe fanatontoloana izay fa dia mitohatra any aloha ny fandarana so ihany koa fa eto ry Ravely Jean Baptiste anisan'ny mpanakanto heverina ihany koa fa manao ny ainy tsy ho zavatra ao anatin'izany hoe fivoizana ny mozika miopana indrindra amin'ny fitiava-tanindrazana asa edy hoe inona indray ny hira efa voaomantsika ao aloha zany hoe tolotra ho an'ny mpankafy ny fandarana amin'ity andro 9 mars ity inona ny hirantsika manaraka ao edy
ia raha mikasika fiainana ity ohatran'ireo le mpitaritolona satria miresaka fitiavan-tandrazantsika dia tsy arovana fa hoe boribory ny tany zany hoe nafoiny ainy ireo martura fa itsika nogokany zany fahafozan'ny ainy zany a dia tsy arova fa boribory ny fiainana eto an-tany. Naona uluau naona nu descentu fona nu manzuyana yetuana tutraki nyankasu nu tifiainane tontani kamazana tuverutani naona uluau naona nu descentu fona nu manzuyana yetuana tutraki nyankasu nu tifiainane tontani kamazana nu velutumani tafulanita ka ameti ulena nietu eto bonini tani kana winuna ci indiazulena dia ulanzaina patani atani oh buri buri mi famargaiani annive now mi sento rampitumbuli fali kaniani fi ununana nella zagiututaiani buri buri lietu adani da fulanita ka ameti ulena ietu etombonini tani kanawinuna ci indiazulena iaulanzaina patani atani oh buri buri mi famatgaiani annive now mi sento rampitumbuli fali kaniani fi ununana nella zagiututaiani buri buri re lietu antani. Fiarovana ny asina mahaolona sy fitakiana ny fiandrianam-pirenena no namozan'ireo zoky ray aman-drenitsika ny ainy 70 taona lasizay. raha nijery an'iny fampahafantarana iny andriamato tsy lavina rahalaindimby na nieno ihany koa dia ohatrany tsy misalasala metraka fantaniana aminao hoe inona marina zany le endriky ny fanatotoloana amin'ny akabeany zany. Le fanatotoloana vao taty anatin'ny 10 taona taty aty angambitsika vao ohatrany maheno azy hoe vombolana vaovao dia mitikodina dia ohatrany hoe zavatra vaovao tsy zavatra vaovao io satria azo heverina hoe any amin'ny taonjato fa 5 any rehefa nanomboka vita iren'le sambo ngezabe misy lay maromaro reny na sasany miaraka amina vohy be deabe amin'ny sisiny raha mijery olonan-tsara tsika dia mahita an'ireny matetika amin'ny olonan-tsara tantara raha vao nanomboka nisy reny dia inona moa no nataon'ireny lasa nakavokatra maneran'izao tontolo izao reny dia makavokatra dia varotra vokatra dia famezivezy tanimbe-andohana nentina koa reny anababona tany any zany dia efa manomboka ny fanatotoloana raha ny tena marina fa aty aoriana aty izy vao ohatrany tafapetraka ilay voambolana
dia raha miresaka n'izay fanatontoloana zay raha jerena tsara dia arak'izay nyteneniko zay hoe le izy resaka fitadiavana fitsakarahana rena fitadiavana remby fitadiavana remby ao anatin'ny remby hatramin'ny firenena azo baboana mihitsy na ny olona na ny taniny zany zay zany le izy tamin'izany fotoana zany zay izy zay ary inona moa no anazavana azy ara-tantara tamin'izany tsotratsotra ihany amin'iny vanim-potoana iny nomonomboka mitsangana ny tao zava-baventy any andrefana ary amin'ny ataontsika hoe tandrefana ro firenena mandroso reo zany raha vao miteny ianao hoe tao zava-baventy dia midika zany zay hoe akora kanefa ny akora tsy any amin'ny akora fa ty amin'ny tany ny zanahany rehetrarehetra reo ny akora dia jereo tsara fa nandrafitra fandaminana fitondrana izy aloha mazava loatra efa izy mitondra fa raha mijery eny itsika ny fotodrafitra sangeza be tamin'izany fotoana zany ny lalam-by makany amin'ny serana ny tomasina tao inona amoahana ny vokatra hoentin'ny sambo mivoaka jereo tsara fa ny lalam-by le ataontsika hoe FCE fianaratsoa coteste iny eny faritra nisy voly be deabe hatramin'izao voly be deabe tena niodina ao arena be deabe zany amin'ny fiarikarena n'ireo firenen'ireo ary jereo tsara fa iny marakary iny zay nisy an'izany arembe zany no isan'ny tondra faisana indrindra tamin'ny 7 mifandray zany ny fanatontoloana ny fiarikarena sy ny varotra sy ny fifandanjakery politika ary hatramin'izao andro ihany antsika izao efa niova ve izy amin'izao fotoana mandeha be mantsy le resaka re matoa tsy lavina raha laindimy ty hoe fanatontoloana lasa zary lamody mihitsy ny fitenenana azy ity ankehitriny kosa efa niova tamin'izay fomba fijery ara-tantara zay ve le izy amin'ny lafiny anankiray izy azo lazaina hoe niova satria efa tsy misy firenena voazanaka mivantana ntsony amin'izao fotoana ary be deabe amin'ireo firenena zay voazanaka tamin'izao fotoana zany nono nahita ny lalana isandratany sy velarany ao anatin'le fanatontoloana ankehitriny zay izy zany azo lazainy hoe eny ary le fanatontoloana koa akory tsy azontsika atao hoe ratsy fotsiny netiny be deabe ny zavatra tsara netiny fa raha lanjalanjaina izy dia hatramin'izao rehefa mijery any eo ary eo izy manomboka ataoko raha za manokana hoe tena hevitro manokana ity hoe tsy de niova izy satria mbola fandanjakery mampatanjaka nyreo firenena nanjanaka taloha no fandanjakery sy fandaminana maneran-tany misy atsika amin'izao fotoana izao tsy azo odiana tsy hita zany fa manaiky fotsiny tsika hoe efa manana ny fiandrianana n'ireo firenen'ireo takatsika zany dia manomboka mijery ny lalana hoe le fanatontoloana tsy miaraka amin'ny fanindritsindriana be tafa ohatra loatra sy ny fanalokalofana na ara-piarikarena io na ala-kolotsaina fa zay mahay firenena ny firenena ka amin'ny lafindray zany sady eniny no tsy nyvaliny eny satria efa niova ny tany tsy satria ny rafitra zay nanindry ny firenena takanitsika mbola tsy deabe loatra ny niova akory manera-tany amin'izao matevina dia matevina tahirikevitra vato amin'andriamatoa tsy lavina rahalaindimby ny vahintsika koa efa miatra ny eto amin'ny plateau eto asa tolorira everina fa dia mampatsiaro an'izany vanim-potoana 7 zany zay ry Ravely Jean Baptiste gasikara nosy maintsy nosy mena ireo vahiny aza sahirana ary tena faly akoho rehefa mahita izany Madagasikara nosy maintsy nosy mena zany ankehitriny anefa mbola nosy maintsy ve Gasikara-ko nosy sambatra tikanao fa any anjarako ianao no eriko sy haiko koa ka ela velone Gasikara-ko nosy sambatra tikanao fa any anjarako ianao no eriko sy haiko koa ka ela velone ry Gasikara-ko Nosy sambatra nosy nosy mena nosy
fiainanao zany rikasikarako ka otadidiko tahaky ny anarako Nosy lehibe Nosiko tsara tarehy Nosiko mampirehare ka tsy hoaiko adinoina Dosina ianao rikasikara Nosy tinasa ahady nosy mamy Irakantono asaratra iatrany oela velone rikasikarako Nosy sambatra Nosiko Nosy mena Nosiko Nosy maitso Fiantsonanao zany rikasikarako ao tadidiko tahaky ny anarako Nosy lehibe Nosiko tsara tarehy Nosiko mampirehare ka tsy hoaiko adinoina kasikarako nosy sambatra tikanao fa any anjarako na izaona ianao de miara-miantso oela velone rikasikarako gasikara ny rahana tamindry zareo Ravelo Jean Baptiste mbola ho avy ny fotoana zay iresadresantsika ny reto mpanakanto reto fa amaraparana ny resadresaka ihany koa sika miaraka amin'ny vahiny tsy lavina rahalaindimby eo amin'le fanatontoloana ihany amaraparana atsika mikasika an'izay sehatra zay aiza ny isan'ny ratatsika malagasy ao anatin'izay fanatontoloana zay ndre matoa tsy lavina rahalaindimby fantanina tena manandanja be zay satria raha nanaraka n'le fanazavana teo zay anteraiko fa ampy ihany ny fahazavany dia ny fitrohana ny arena tamin'ireo tany no zanahany no tena tanjony ny fanjanahantany zany hoe itsika tsy hitsipaka an'le fanatontoloana satria misy manao manko hoe tsy tokony hidirina ny fanatalo io tsisy resaka hoe miditra na tsy miditra efa ao anatiny efa ela be tsika fa ny zavatra ngezabe dia zao fotsiny hoe ezahantsika malagasy amin'izay ny mife ny arenatsika zay ny zavatra anankiray voalohany fifehezana ny arena ny malagasy zay fifehezana azy zay tsy hoe mihiboka fotsiny koa nefa fa tsy maintsy avadika ho arena ho reny vola sy ny sisa sy ny sisa eo zany tsika tsy maintsy mifandraiky io ao anatin'le fanatontoloana fa ny zavatra ngezabe dia hoe ny tombontsoatsika zany tsy maintsy jerena ola ara-pamehana mba tsy ho tompony mangatakatiny ohatra ny tamin'ny andro ny fanjanahantany ny malagasy ankehitriny zay izy eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fiharikarena sy ny sisy zany eo amin'ny lafiny fiarahamonina tsotra fotsiny indray azadino fa rehefa vita ny fandamina fampandrina tany tamin'ny 7 iny zany hoe fa aty amin'ny 7 zany vao mandry ny tany mandry araka fijeren'ny mpanjanahantany azy dia nanomboka teo ny politika ny général Galeny zay lehibe ny fitondrana mpanjanahantany taty Madagasikara tsotra fotsiny azy ny politikany zarazarao anjakana zay le izy zany hoe eo amin'ny fiainantsika ankehitriny zany tsika malagasy tokony tandrina fatratra an'izay rehetrarehetra ny tady ampizara atsika tokony ho hitantsika zany ny fandaminana ao anatin'ny fiarahamonitsika hifanandratana fa tsy hifanitsahana ao anatin'ny fiarahamonina be dia be ny zavatra azo hitarafana zany amin'ny andavanandro maka ohatra ray fotsiny eny amin'ny famovizana tanàn-dehibe jereo fotsiny fa eo amin'ny arabe misy an'le toerana hoe fiampitan'ny olona tsika passage protégé fiampitana voaharo zany vitsy dia vitsy ny olona mitondra fiarakodia mahita olona eo amin'ny toerana tokony hiampitana ary arova ny lalàna azy no manao hoe mijanona dia mandefa ny olona inona nefa dikan'izay zavatra rehetra zay fifampianarana io anajana ny zo efa zoan'ny olona ny epita amin'iny toerana iny raha mitondra fiara ianao
dia tokony hoajainao le zo ary manomboka koa le olona dia manomboka malala ny dikany hoe misy lalàna zavatra madinidinika ohatran'izany fotsiny makara ohatra ray farany amin'ny resaka hoe famoivozana koa misy lalàna anakiroa zao mifanena ny fanapaka ny anankiray le antsointsika hoe priorité dia ny anankiray zany manapaka an'iny dia misy fotoana miseho amin'ny famoivozana le priorité mitsoka dia le olona amin'le priorité tsy mihitsy izy anga hijanona izy anga amin'ny lalana an'le lalana anankiray ity mba hiandehana n'le famovozana eto ohatra amin'ny teny le olona zany hoe zay tsy afaka eto ke la ho aiza azonao dia raha izay le toetsaina ampiaro amina sehatra be deabe zay fa itsika ihany mampitsoka atsika ane be deabe ozy ahako ny ohatrohatr'izany ka zany ao anatin'le hoe ahoana ny isandratatsika ao anatin'le efa natontoloana manomboka eto amintsika le fisandratana eo amin'ny fanajantsika ny famezantsika asa fitandrovantsika n'izay sotoavina rehetra hita fa mbola misy lanjany be ao amin'ny fiarahamonina malagasy amiko reo izy fa ny fepetra samihafa amin'izany indray mbola tena resaka be deabe fa ny fomba fisainana azy zay ny fieritreretako azy hoe mife ny arenana ny malagasy mifanaja amin'ny malagasy fa me voninahitra amin'ny malagasy fa rehefa ianao mifanitsaka inona monina ny elingelona ny atsa ny hafa tsy hanitsaka anao misaotra anao andre matoa tsy lavina raha laindimby ny nanaky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tao anatin'izao fankalazana ny fa 70 taona ny tolom-panafahany zao fa faraparany omaly 20 marsa nisy ny hetsika nentina nankalazana nytia 7 ty ny fatelopolo sy ny faraiky amin'ny telopolo volana marsa ihany koa raha tsy diso dia isy ny famelabelarana mahakasika ny hoe tolom-panafahany io azonao mba hampatsehivina kely ny mpijery ve ao anatin'ny fandaharana mikasika an'izay etsika zay nisy ary teo amin'ny zaridainany mamasina raha ny fandamina-potoana nisy fampiratiana teo tamin'ny 4 fa 5 ny volana marsa nataony le fikambanana hoe ilotsera ny 9 ny volana marsa nresahanao teo dia teny amin'ny sampana tantara teny amin'ny université izy io zany natokana ho an'ny mpampianatra tantara ny amin'ny ambaratonga faharoa fa azony olona rehetra natrehana dia fa 3 sy varaiky amin'ny 3 marsa ho avy zao zany mbola azontsika andehanana zany dia neny amin'ny akademia malagasy ny tena nafarana n'le izy dia hoe ho atsika tanora indrindraindrindra tena ajao ohatraka nianaka andriamaso ny tantara fa io ny lovantsika ngeza be indrindra ary ny atahorana mako amin'izao hoe fa 70 taona zao ny tamin'ny 7 araka ny teneniko teo hoe ireo olona 12 taona tananaty ala tamin'izany fotoana zany efa 20 taona izy amin'izao fotoana zany hoe raha pitso raha afaka pitso tsy hisy akangasisana amborana velona intsony ka so sanatr'izany ilay tantara-pirenena namozana aina sanatr'izany ozy everitsika fa angano ohatra ny kotifety sy maka misaotra indrindra tompoko ary dia manantenina iona tsy ho ela indray any amin'ny fankalazana ny niverena ny fahaleovatena any amin'ny 19 ny volana tsondra ao indray ary nareo ry zalahy ao amin'ny Ravely Jean Baptiste inray ny hirantsika manaraka ary aloha anatin'izany tantara rehetra zany namozan'ireo martorany ainy dia tsarovy fa ny lanitra kory tsy mba miangatra izay no afatra ary malagasy ny lanitra kory tsy mba miangatra Nino la sertanità Nino li chiareno fati Nino na fiavi ni tu Roisani mi adiatani Faiendena Nino la la Faiendena non mi afi Isaniza 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 Ni mandiri oh taruvi faia nau ulifari indaya duar
ianao olifaly indray androany ilanitrakory tsy mba miangatra tandrifindrao nangambany anao matokia mahaiereza matokia rahavako izany tsarovy fa ianao olifaly indray androany ninonino nasetrany tany ny miondrikareno fadiro ninonino na fiavinikio no izany miadiakany faendena ny miononala faendena ny miafy izaniza 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 te ikiokany mangidy tsarovy fa ianao olifaly indray androany afaka mandroso avetrany ianao dia mahazo etonilako eto ndray miarabanao aloha na hatratra ny 7 mars ara-pany navalina ipotra ndray azafady zay monga mahazatra ny olona koa amin'ny fanarana ny anao manjeritsika dia miaraba ny ireo teknisiana rehetra ao ambadika ao izay tsy hitan'ny mpijery nefa tena mahafatrapo tokoa miaraba mpanatotosara dia miaraba tsika rehetra koa manaraka izao fandarana zao dia enina amin'ny rahalahy mianaka nareo ny tonga eto mba tsara ho fantatra iavy hoe izy daholo reto mandrafitra ny tarika reto enina aloha zay fa ny tena isanay zany 12 eo amin'ny 12 fa ny eto aloha zany zao dia atolotry vetivety i tatamenina zay zokony indrindra aminay raha tantara foy niaraka tamin'ny dadavelo tao amin'ny tarika rakotosanany Stanislas izy mbola miaraka aminay hatramin'izao zoko be anay zany mampita ny kanto ary izy le manao an'le feo kely iny keo izy feo faharoa izy dia i tiana izy no manao feo voalohany aloha zany anankiray eto zao itiana ny solo izay isana metrany dadavelo le feobeso mampiavaka azy iny isolo mitana feobeso zany arakaraka ny habeany famoahan'ny feo zany zay koa maro dia tonga dia tokony manaraka n'iny lehilahy iny dia ao mbola anankiray ny andraiky manokana ao amin'ny tarika dia teknisianina fa ioy tsy hitantsika eto zany manana anjaikitra koa izy mpitendry amin'ny beso fa amin'ny fitendrena beso fa izy koa zany mitana koa feo voalohany zany ao anatin'ny tarika ny Daniel ny hitantsika eo amin'ny gitara amin'ny akostika zany misy anankiray rahalahiny i Clermont fa tsy eto izy noho ny asa dia misy anankiray koa any izay mitana amin'ny côté teknika eo amin'ny lafiny fitenena fa tsy eto koa izy dia ao ambadimbadika ao misy ny mpikarakara-nay zany madame Mbola sy madame Manatsoa izay madame Manatsoa moa isa manajera zany anatin'ny tarika zao zay aloha zany zao zay ihany koa tsy misalasala nandray anareo atao anatin'ny fandarana fa hono aho inona ny tena nahatonga ny tarika Ravely Jean Baptiste tena hoe ny fofo tao anatin'izany hoe fivoizana hira mitory fitiavan-tanindrazana ny olovanay tamin'ireo ray aman-dreny zany rakotsana Stanislas zany fantatsika tsara hoe izay izy nisan'ny tena hoe niangana zany hoe hira fitiavan-tanindrazana dia ireo hira nofokariny dadavelo na Ravely Jean Baptiste satria izy raha tsy evinkeny tantara mpamorokira sady mpitendry no mpihira tao amin'ny tarika rakotsana Stanislas tamin'ny taona 20 raha tafasaraka amin'ny tarika rakotsana izy dia nanangana ny tarika ho azy manokana dia ireo hira fitiavan-tanindrazana izay nampalaza ny izany tarika zany ka isan'ny hoe ny foron'ny dadavelo ireo le velominay mandraka ankehitriny zany hoe nareo zany tany amin'ny faraparan'ny taona 20 no nitsangana ny tarika 7 ny nitsangana ny tarika Ravely Jean Baptiste fa ny rakotsana fa taloha be an'izany rakotsy zanany
fa le Ravelo Jean-Baptiste tamin'ny 770 nanomboka nitsangana. Nareo rehetra zany mpanakanto anisany nanamarika ny taona 70. Nanamarika ny taona 70 fa izahay ireo zany andian'ny fahatelo zany na atao hoe 3e génération ngamba miteny frantsay fa nisy niaraka tao Dadavelo dia nisy deuxième tato tena dia ray zahay ireo zany zao ny andian'ny fahatelo. Afaka mamonjy ny toeranao ianao Edy. Tolorin'ny kanto avy any aminareo indray mpagafy ny fandarana backstage. Dia tsika tsiaritsiarina any aminay. Lasany andro ny fahazazana ny difity hita mitondra falina ny atanorana tsy mbola vita ny hira mitory ny tsika falina tsy mety mangina antitranao hoe hovovokako andetsya mijotoka oyaoe Medezai falifa mandalo yanyo eo andro vitsy natao itikiana lasany andro ny fahazazana ny difitsy hita mitondra valina ny atanorana tsy mbola vita ny hira mitory ny tsika valina tsy mety mangina antitranao hoe hovovokako andetsya mijotoka oyaoe Medezai falifa mandalo yanyo leo andro vitsy natao itikiana ny fiainanao avy tao tsinjo sahady amovaravarane ny antso manasa tsy miato ny kely zavite ny kely zavita fambarany lasa avalona batao rakitry ny ela omena velume veluma veluma riatanorana siasinana elo siasina ramaso say efa nandalo tsy atao mahataike tsy atao mahakivy ny fiainanao avy ny kely zavita fambarany lasa omena velume veluma veluma riatanorana tsy asinana elo tsy asina ramaso say efa nandalo ny kely zavite ny kely zavita fambarany lasa avalona bata orakitry Zany ny bagasy rehefa tena kalondry zareo tompony zany mandroso ianao Edy, mbola maromaro ihany koa fantaniana izay miandry ianao ao anatin'ity fandaran'ity mbola maneho fitiavan-tanorazana ihany le hira tao. Inona lohatenin'izy iny? Atanorana ny lohateniny ilazana zany mifampitohy amin'le resaky tsy lavana ny amin'ny hoe 12 taona ny taonan'izay tamin'izany ka amin'izao fotoana efa fa 20 dia ny dikan'izany zany mandalo ny fahazazana mandalo ny fahatanorana ho antitra ianao dia fitantarana an'izay zany ny hira teo iny atanorana. Raha hoanao manokana zao ahoana ny fijerinao an'izany hoe fitiavan-tanorazana naseho an'ny malagasy izay nafoiny mihitsy ny ainy hidedavana fahafahana. Tena arak'izay pirofo ny fitiavan-tanorazana ny fahafoizana ny aina, fahafatesana, nandatsaka ny rany mba ho an'ny tanorazany. Ary ireo malagasy ray aman-drentsika ireo tsy nahatsapa ho anazy le fahafahana fa ho an'ny taranany. Izany hoe fitiavan-tanorazana entina mitsinjo no avin'ny taranaka na sahinina moa ny aina. Izay zany tena hoe pirofo ny fitiavan-tanorazana, fahafoizana izay tsara indrindra eo aminao. Dia isan'ny tsara indrindra teo amin'ireo ray aman-drentsika ny ainy foiny zany ho antsika taranany.
fanamariana moa zay mirahalahy dia niara-niazakazaka tao anatin'ny fanaovana skoto saingy samy nanana fileovany tamin'izany mbola ao anatin'ny fanompona tanindrazana ihany koa ny fanaovana skoto edy ia ao anatiny mbola ao anatiny mihitsy amin'izao zany amin'ny fotoana ananana fa eo amin'ny atao hoe taripanifanana nany hoe ataoko hoe TPT moa ny ilazana azy efa ataotra tsara taripanifanana zany mpanofana eo anivony tilety Madagasikara. Aseo antsika mijery kely ny fiaraban'ny skoto rehefa mifankahita izy zay eny ary atao dia inona indray ny anohizantsika ny fandaharana hira ny hira no maninareo ao edy raha sendra any ambadika any lasa andavitra any ray mpianakaviana mila ravinahitra ho azy indrindry tirity Lumbayani Ikiakisineni Masina kue Razanya Vadiana Mani nanareu Itira valuvutaka Karisentu Nusisa Chindiana Masudi Tsuki Niemu Naviani Mampitani Itira valuvutaka Landi masu mahiratra kue hambarinihu raunaihu kamandange izaci umanina kamandangaki zaci ameruve Masudi Tsuki Niemu Naviani Mampivazu Itira valuvutaka Landi masu Mairatra kue Ambaniniu Kamandange Izaci umanina Kamandangaki Saci ameruveru Masudi Tsuki Niemu Naviani Mampivazu Itira valuvutaka Eritrereto hoe raha ny andafindrika any ianao mare an'izany hery zany tena mino ahy ianao fa tonga dia miazakazaka mody aty an-tanindrazana aty eo ianao edy fantaniana kely fa naninonareo ohatran'ny tsy dia hitahita zany mihitsy eo amin'ny sehatry ny kanto nefa ny kanto ohatr'izany tena mila voizina mafy ampahafantarina ny tanora amin'izao fotoana izao varimbariana sa miketriketrika zavatra matoa tsy dia hita misaotra ny navalina amin'izay tena fantaniana tsara fipetraka tsy hitahita hoy isika marina zany amin'ny anao manjery zany tsy tena hitahita fa eo amin'ny kabarea eo amin'ny fampisehoana andam-piazo iarahana amin'ireo ilay artista namana hatramin'izay ny fitetezam-paritra ihany koa amin'ireo commune isan-karazany manodidina Antananarivo efa manao an'izany hatrany zay fa tsy dia tena zay andehany anay zany mahita hoe mbolindreo zay fa ny amin'ny anao manjery ny zao zay vao manomboka indray miseho hitan'ny olona misy koa koranam-pianakaviany ireny ahitana anay hatrany hatrany dikany dia hoe
ny soko manginy zay a somary niketriketrika zay a dia bibilava elan'ny foretana potra amin'ny fotoanany ka sao dia misoko mangina ohatra ny rongisaka akararikibony nefa rany eny ary tsy akararikibo fa tena hitondra fanafody mahafinaritra sy asitrana ny kanto malagasy za aloha tompokilasy tompovavy dia misy iran-drasako mafy mihitsy a amin'reto fa zany hoe tsy mbola hoteneniko le izy fa raha mandeha dia tonga dia hoteneniko aminao izay le iranandrasako inona indray raha ny kanto manaraka iram-pitiavan-tanindrazana ho isika teo nisan'ny tena nampalaza ny ravelo zamadista ihany koa fa tena mana iram-pitiavana zay eny hoe nge ampopon'ny lehilahy izy ity a atolotra anareo vehivavy adinoi kahafoizo indrindra alevenomba tsy vititsony lay tantaharako oseo ao anaty teo fony lay anarako no iaho fa efa nifindra adinoi ka foizo indrindra alevenoma tsy vititsony lay tantaharako koseo ao anaty teo fony lay anarako eny ady no iaho fa efa nifindra voleo amby iateo atokonanao matsipody intsony ilay anarako sy reo fahiny koseo ao anaty laya vopitia eny adinoia voleo amby iateo atokonanao matsipody intsony ilay anarako sy reo fahiny koseo ao anaty laya vopitia eny adinoia
aleo angava aloha edi ajantsika kely ny firesahana aminy a fa nizokiny indrindra ao amin'ny tarika no ametrahantsika fanontaniana kely eo amin'ny toeranao eo ihany ianao firy taona zay natao any dada tao anatin'ny Ravely Jean Baptiste kay arak'le voalaza teo moa dia efa atao amin'ny rakoto zanany ihany koa ako dia zany hoe firy taona nirana teo zany zao i dada iza moa izy teo dada mahenina 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 firy taona teo zany nirana dada mahenina tsy tsaroko loatra fa 7 taona nanaraka ny rakoto zanany sy tany zasy mbo 7 taona mihitsy ohatray tsy te antaniny taonanao a fa raha ataoko zany nikajikajy mety efa mahatratra any amin'ny 90 taona nirana ianao mihoatra tsy ferana tsy haiko mihitsy fa dia zay 7 taona mihitsy nanomboka niaraka tao amin'ny rakoto zanany dia mbola vonona ve ianao tena hoe anomeny kanto any anatinao zany amin'ny alalan'ny fivoizana an'ilay bagasy mandrak'izay mihitsy tofoka ary ankoatra ny bagasy dada mahenina inona ny bagadona tianao amin'izao taonanao zao mba tiana ho fantatra ihany koa za moa dia voatazy atao amin'ny bagasy dia tsisy tiako ao afa tsy mibagasy dia ianao zany tsy meny nininina fa tsy bagasy ve mihaino aho fa tsy atakaloko mibagasy mihitsy makasitraka re tompoko hira melohan'ny farany a no atolotra antsika menakavy zany hoe ity ny melohan'ny farany a dia misy hira farany a raha mba azonareo atao re tompoko dia le atom-piaina na marana anazy a dia asa zay hira melohan'ny farany atolotrareo lalana mody isaky ny jery lalana mody a dia mitamberina ao an-tsaina fahatsiarovana andreo zoky ray aman-dreny fady aman-janaka ny lozana ho an'ireo le bila ravinahitra ty zany zay zany aloha ve zay ndika ny everiko hoe lalana mody dia sisy ny ale isaky ny mahita ny lalana mody a dia hitantsika hoe le tonikira rao tsara isaky ny mijery ny lalana mody dia ny andro tafelano indro da nisainy fatody ao an-tsainy akonakona fola torovary ambona dia mitsaika ao anaty mivangana tsy mety maty isaky ny mijery ny lalana mody dia ny andro tafelano indro da nisainy fatody ao an-tsainy ankonakona fola torovany ambona dia mitsaika ao anaty mivangana tsy mety maty mielina miserana tsy mandalo tony saito mampimalo oaze efa voafatotra vavabavaka sise no sisa fara isaky ny mahita le olona hoany dia ny entana fonano efa voafe tovonokane nefa kosa hoiao tsy hoaizatsy akory tsy mba ho afaka hoany tsy afaka kahitomany mielina miserana tsy mandalo tony saito mampimalo oaze efa voafatotra vavabavaka sise no sisa fara isaky ny mahita olona hoany dia ny entana fonano efa voafe tovonokande nefa kosa hoiao tsy hoaizatsy akory tsy mba ho afaka hoany tsy afaka kahitomany
somary fo ihany ny fotoana izay nananantsika nyretarika Ravely Jean Baptiste reto nefa dia izay ny nanokananay fandaharana manokana ho anao ao anatin'ity fahasivy amby roapolo volana marsa ity verina ao anatin'ity hira faran'ity isika izay anaovana velomany zareo ihany koa aloha mbola kely dia nirainy dadako izy ity zao efa lehibe efa me fotsy volo dia tena lasa ny saiko hoe ary nisy dikany kay ny raiko ny matoa ny hiran'izany hira zany raha feheziko kely le izy dia zao adiny fiainana mahazaka maniraka amin'ny fitediavana ny zazakely tsy malalany tsy misy zany eo an-tokantrano dia voatery ny ray indrindra tsy maintsy mivoaka ny trano anininy hitady zay no maranantsika amin'ny fandaharana dia misaotra anareo ny vahiny tato anatin'ny fandaharana backstage misaotra nina valina misaotra ihany koa ny teknisian araka le nylazaina teo dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany makasitraka omanenako hiranga miumakumana aisina yani rohita sai velumana serewiza tumas tena bula didi bula zemite misailani adidi ivavakamangin aiti zaya tau waifininana irakilau Mitebiteberi izani udimaya Iyana tanu mat yeye famana tena Irewa kizikeli timalalani timisi Nu izireu Easy. Mi faleri iceni zaturai Kavelu kirawe ini dadanai Mi tebi teberi izani udimaina Niyanan kalumat famana tena Irewa kizikeli timalalani timisi No izireu tena bulakizi Ifali faleri iceni zaturai Kavelu kirawe ini dadanai Sana hario oh pamikaiya Ori rasako mete zamana pia Sanadi ni matire ni fialana harikeladi sanario oh bamitaiya oh ori razako mete zamana pia
maisindrayany mahita zay velomana jereo izatomas tena mbola didy mbola tsepije misainany adidy ny famakamangina aity zay atao maivimbinana ny rakilao maivimbinana ny rakilao maivimbinana ny rakilao zany hoe na mihoatra ny ray kilor tsy manina raha mbola misy ny fahefa mividy any aminao hoe atro indray mifandaratsika ao amin'in'io a mame fotoananao amin'ny sabotsy ho avy zao veloma tompo Backstage, sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Sky One Radio FM 87 800 isaky ny sabotsy amin'ny 6 maraina